avec yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manulcianoni vovó. Assurance Art, Timampoltona nilanao. Manulcianoni vovó. Mipotry indray nively rano fahatelo amby folo fanatanjahantena amin'ny popirenena rehefa nandray ny ekipa pirenena teny Avoloha Iandrajoelina. Ireo vely rano ambony nanjavona raha ny zava-misy iainan'ny firenena sy ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Tokony arahana pirofo mazava no fanambarana ofisialy nataon'ny ACM manandiso ny vaovao miely. Laza fa ny audio teto an-toerany Roboina 777 5R raha tia ampahafantatra sy ampitombo marina ny vahoaka ho ny manampahaizana momba ny fanamorina fiaramanidina. Manoso sy ny sata republikanina ary tsy manaja ny fihavanana malagasy ny vadiny filoham-pirenena. Miala Rajoelina ora mpanao politika raha tarafina tamin'ny tsy fahatongavany nanome voninahitra amin'ny fotoam-pandevenana amin'ny Première Dame Matteo Aloha Céline Ratsiraka tany Toamasina. Niatra nanomboka androany voalohany volana septambra ny fiovan'ny viditsolika ho an'ny volana septambra. Tsy kiatratrany ny fidinana teo amin'ny vidiny gazoal sy ny lasantsy raha niakatra amin'ny petrôle. Anivelany olona manodidina ny 700 amin'izao fotoana no fantatra fanamony ainy. Tao Atsinana ny Afghanistan raha 704 ireo naratra mafy. Vokatr'ilay horohorontany nanana madrefy enina antranga tany an-toerana androany. Ny antsy prian'izay. Gadondrainy amin'ny valoralina fotoanan'ny fampalalamba-bao eto amin'ny fitalavitra kolo. Atenina ny araba tombo kilasy tongovavy manasana ihany koa. Anaraka ny antsy prian'izay tony mahazatra matoa andatsoratra avy hatrany nondeha nokafana ny fiarahana. Mipotry indray ny vely rano fahatelo amby folo fanatanjahantena amin'ny popirenena. Rehefa nandray ny Bariatsanina teny Avoloha Iandrajoelina ireo vely rano ambiny nanjavona tony tsy hita raha ny zava-misy iainan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana jerena. Matoa andatsoratra. Marary amin'ny sehatra rehetra ny firenena malagasy. Hoy ny voamerany eveka momba ny rariny sy ny fiadanana nanany Justice CP farany herinandro teo. Tonga ny fotoana ho izy ireo irosoana amin'ny asa mivaingana. Ampy zay ny resabe. Mifono hevitra lalina zany ary afatra mafunda ho an'ny mpitondra fanjakana sy ireo mpiara-miasa aminy. Niainga tany amin'ny fitanisana ireo vely rano 12 andro Rajoelina izany resabe teto amin'ny tany sy ny firenena izany ary mbola mitohy hatramin'izao. Ny asa mivaingana tsy misy ary tsy hita ny fiantraikany amin'ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka ialana amin'izao fahantrana mianjady izao. Tao anatin'izany vely rano 12 zany raha tsy ahivina natao lohalaharana ny fametrahana fitoliana sy fandrimpahalemana. Nanaraka azy ny angovo sy ny rano fisotro madio ho an'ny rehetra. Niady amin'ny kolikoly sy ny fitsarana tsy miangatra. Ny fampianarana sy ny fanabeazana ho an'ny malagasy rehetra. Fahasalamana ho an'ny rehetra izay no amafisina tamin'izany fotoana fa amin'ny fotoana rehetra ihany koa. Fahenina ny asa mendrika ho an'ny rehetra. Manaraka azy ny fampiroboroboana ny indostria eto Madagasikara. Ny fijerena manokana ny vehivavy sy ny tanora miatrika ny ho avy. Teo amin'ny vely rano fahasivy ny fahavitany tena ara-tsakafo. Ny fitantanana maharitra sy miaro ireo arenina voajanahary. Ny fanavaozana sy fampandrosoana ny Madagasikara ifanatrika amin'ny vanim-potoana ankehitriny sy ny ho avy. Ity vely rano faraka amby folo ity ilaino amafisina tamin'ny hoe i Madagasikara tsy maintsy mandroso. Ny fizakantena ara-tsakafo sy ny fanomezana andraikitra ny faritra izany hoe ny fitsinjaram-pahefana. Ary teo amin'ny fahatelo amby folo fanatanjahantena ambim-popirenena. Raha nina laza tato ato dia ny fanatanjahantena tamin'ny alalan'ny Bariatsanina izay napiakatra zany amin'ny popirenena sy voninahim-pirenena zany. Raha tao ny tombana aiza ho aiza ireo vely rano 12 ireo amin'izao fotoana. Misy ve ny fandrimpahalemana eto amintsika? Misy ve izany fitoniana izany? Raha ny sehatry ny angovo sy ny rano fisotro madio tsy efa ela ve ny malagasy no niaina fahatapahan-jiro ka nahatonga ny Justice CP ilaza
fa to maizina izao rehetra zao. Tsy tamin'ity fitondrana ara-joelina ity ve no nahitanareo karazana kolikoly avolenta manimba endrika ny firenena malagasy eo imason'izao tontolo zao. Ka raha ady amin'ny kolikoly ny velirano napetraka, ny mifanohitra amin'izany ny vokatra azo. Manana fitsaboana azo antoka amin'ny fotoana rehetra araka ny voalaza ve ny vahoaka malagasy. Raha izany, manao ny reny tranga tamin'ilay raharambo malaza ireny, ny fatapahan-jiro, rano, tsy fahampen'ny mpitsabo sy ny fanafody, ary ny vola tsy maintsy alohan'ireo mpitondra marary eny amin'ny hopitalim-panjakana ireny aza, efa tsy ho resary intsony. Tsy tamboisaina ny olana misy, sedrain'ny vahoaka malagasy, raha io sehatry ny fahasalamana io no asiateny. Tsy tamboisaina tahaka izany ihany koa ny olana eo ny sehatry ny fanabeazana. Izao ndray aza, ny rosoana teny Mahamasina ny rentrée mifampitsinjo, ka ivarotana fitaovam-pianarana misy fihenam-bidy hatrany amin'ny 500,000, saingy olana sy fahasairanana ny vokatra azo. Olana satria tsy fantatra hoe avy aiza ilay tike nozaraina, tsy fantatra hoe iza no misitraka azy ary iza no tsy misitraka. Fahasairanana satria nanomboka ny sabotsy, ny alahady ary ny toy tamin'ity androany ity, maro ireo natory teny an-toerana, ny fomaraina tahaka ny hoe lahatra rano ihany, saingy ny very na tanam-polo. Raha fa nalana fahasairanana ny tanjona, to lasa fanandevozana ankolaka ny vahoaka malagasy ny vokatra azo. Antony ilazana fa marary amin'ny sehatra rehetra ny firenena malagasy, ka fotoana izao irosona amin'ny asa mivaingana, andraisana ny tanana ny hoavin'ny firenena sy ny vahoaka. Matoa an-datsoratra izay fa tokony arahana pirofo mazava ny fanambarana ofisialy nataony Fiaramanidina lehibe iankina ny vonay-pirenena sy ny fiainany maharadalàna anoresaka ka tsy ampy ny fanambarana an-tsoratra amin'ny toe-zavatra rehetra mitranga amin'izany. Raha tsy haivina no disoiny ACM ny vaovao faran'ny ely nilaza fa ny audio dia ary nandalo ny abaky Madagasikara ny Boeing 777 immatriculé 5R RIG nanazava ny manampahaizana momba ny fanamorina fiaramanidina androany fa fanarandy fiaramanidina azo-itokisana ny flyover nahazoan'ireo loharanom-baovao namoaka io vaovao no disoiny ACM io. Ilaina araka izany fanazavana mangarara sy profara teknika fa tsy vita ny fampitana fotsiny ihany raha ny fanazavana. Hatramin'izay ka hatramin'izao dia mijery ny flight radar foana rehefa ohatra hoe hijery ny arrivé ny roplanina sy ny départ sy ny arrivé. Ary be dia be ny compagnie aérienne mampiasa an'io ndikan'izany dia fiable ny flight radar. Ataoko hoe mety misy ihany ny atao hoe piratage informatique fa sarotra dia sarotra ny atao hoe pirater an'ilay izy. Ary ny tenako manokana dia nitape an'iny matriculation an'iny fiaramanidina iny dia nahita ny circuit nataon'ilay fiaramanidina teo. Matoy ny voaka teo dia ny transpondeur an'ilay fiaramanidina ny mety nitsofoka tao anatin'ilay système. Ary le izy ngely circuit izy nanao tanàtanà zany hoe na io vol d'essai na io vol d'entraînement. Dikan'izay zany transpondeur le transpondeur mety nampiasaina hevitra manokana ity mety nampiasaina natao tamin'ilay 777 no ampiasaina fiaramanidina hafa dia iny fiaramanidina hafa iny no hita teto manodidina antsika. Dia tsotra be ngely izy le izy rehefa ohatr'izay dia tokony profonao fotsiny mitondra zany profo ilazana fa tena zao mahadiso na mahamarina an'ilay information. Fa raha ohatra ianao hiafirme fotsiny tsy marina io sarotra ho an'ny manodidina sy ho an'ny olona rehetra surtout ho an'ny olona mahay aviation ino an'izay. Andraikitra sy ambany fitantanan'ny firenena ny resaka aviation civile. Midika izany fa baiko midina avy any ambony ny fanapahan-kevitra rehetra raha tsy laza fa tsy ny fisian'ny certificat d'immatriculation provisoire sy ny certificat de navigabilité tao amin'ny ACM izay nahabe resaka hatrany am-boalohany raha ny fanazavana hatrany. Sy zavatra rehetra fanapahan-kevitra tao ao zany dia tokony informer daholo hatrany amin'ny tiako hoe farany ambony indrindra zany. Fa sarotra dia sarotra no mamea an'izany ary mbola averiko foana hoe tsy maintsy misy autorisation foana tsy au niveau an'ny ACM fotsiny fa au niveau an'ny pays anankiray mihitsy le izy. Manidina ohatran'ireny ny fiaramanidina dia misy foana ny atao hoe autorisation de survol. Ny autorisation de survol tompoko dia firenena no angatana aminy satria ilay firenena no survolenao manidina eny amboniny ianao. Dikan'izay raha ohatra ianao ka tsy mangalatra manidina eny ambonin'ny firenena anankiray dia misy risque hoe mety hoe voatifitra ianao na ohatra hoe arahana fiaramanidina avion de chasse. Dikan'izay tsy ataotao foana io fa zay le teneniko hoe firenena ny resaka. Ary matoa amin'ny teny hoe matoa lasa tafita somatsara daholo ny
dingana rehetra nafahan'le fiaramanidina miala tany amin'ny toerany aingany voalohany mbola nandeha etape maromaro escale maromaro zay vao tonga tany amin'le toerana any amin'ny farany dika zay zany misy fanarahana tena hoe tsara petrapetraka misy zay vao afaka nanao an'izay tsy nahita-mpivoarana treto ity resaka Boeing 777 ity taoriany vaovao farany ny amin'ny fampiakarana fampanohavana sy didi-pitsarana mbola mijanona ho ireo trotro madinika no mbabiny rihatra atreto mody fanina tsy mahalala ny zava-mitranga ny mpitondra rehetra ary miezaka mampanadino ny raharaha amin'ny kifetifety etsero manao ny ataony tony mahazatra ihany koa ny fahatapahan-jiro etỳ amin'ny Fobe toerany Kolo TV FM amin'izao zao ka ialana tsiny amin'izay mety tsy fahotombanana mitranga mandritra an'izao fampitana mivantana ny fampahalalam-baovao zao fa diso fanantenana tamin'ilay etsika rentrée mifampitsinjo ireo olona tonga marobe ny lahatra fitaovam-pianarana nanomezana fihenam-bidy 10 isan-jato teny Mahamasina tsy voaray ary teny mahery sy fandroana no azo andreo mpilahatra izay tonga teny an-toerana rano fitarainana azo tamin'ity andro an'ity Tojondraina Tahiry no mitaritra ny Antsiprian'izay olonanjato no tsy noraisina teny Mahamasina tamin'ny tolotra fihenam-bidy 10 isan-jato tao anatin'ny etsika rentrée mifampitsinjo izay ny faran'androany no karakara ny Andrajoelina sy ny vadiny tsy araka ny dokam-barotra natao tamin'ny Haino Amanjery ny zava-nisy teny an-toerana tao anaty télé tsisy ny tena zany mitondra tike fa karine pokotany sy karapanondro no entiny ahoana kosa tonga aty ko lasa misy tike amin'ny telo maraina ny olona ny eto amin'ny teto zazaza amin'ny teny zao tamin'ny telo maraina ny tonga teto tonga zay ro kalika amin'ny mahazana aty fa nga kosa zany aza ataonava rehefa tsy vita le fitondra mpanjakana le izy dia tokony tsy dradradradrana ao anaty télé kanefa n'izao zay tonga eto dia ilikilika atositosika ambanimbanin'ireo miaramila reo zahay tamin'ny sivy zay nefa filaharam-be teto nikonikonina fotsiny rery samy rereo zareo dia tena malahelo be zahay nisy natory teny Mahamasina ireo mpilahatra misy mifoha amin'ny roa maraina amonjy ny filaharana saingy tsy noraisina hatramin'ny androany misy trangana kiatrano hatrano ihany koa ny fizarana hoy ny fanazavana ny entiny ireo ny lahatra tsy voaray teo ivelany zay zao efa tamin'ny 10 latsaka kely zay ny tonga teto dia nefa nisy vehivavy teo alohanay efa teo amin'ny tany folo teo ngamba nisy vao tonga teo dia nefa izy nisongana tao alohanay fa nisy rangaha anankiray fotsiny niaraka taminazy nijory teo alohanay ny lahatra teo alohanay dia nefa mahagaganay izy zao efa tafiditra ao amin'izao le olona mivoaka avany tsy ohatrany hoe tsy mpianatra zany fa mpivarotra ny tena hitanay be da be mivoaka avany mpivarotra ny hitanay hoe carnet ny ilaina nefa zao lasa misy ticket dia vidiana 10,000 le ticket nefa le ticket tsy hita mazava hoe aiza ny fototra na aiza misy an'le izy dia misy manao photocopie vetivetika le ticket tsy nahafantatra ny fisian'ny ticket ireto olona fa tonga dia nilahatra araka ny dokam-barotra nandeha tamin'ny Haino Amanjery gaga izy ireo fa nisy ticket rehefa tonga teny Mahamasina ary izay nanana ihany no tafiditra ireo ticket anefa tsy fantatra hoe iza no mizara ary aiza no zaraina dia tamin'ny maraina zao le olona nilahatra nisy efa tamin'ny roa maraina teto tonga teto dia lazainy hoe dia tery amin'ny anina tery pitatery nisy olona mitokana rehefa manana ticket dia ireo no niraisiny tao dia zay hatramin'izao mbola tsy voaray amin'izao ora zao tsy manana ticket tsy nahazo ticket zay dia tsy nomena dia zay misy ticket ihany nampidirina zay tsy nahalala hoe misy ticket zany mihitsy misy ary teo talohako amin'ny ray misy ary natory teto mahitsy dia tamin'ny telo maraina dia zao zay agnay ampilafolainy hoe na sy izy tsony fa mandehana mody amin'izay araka ny fanazavana noroana nody ireo mpilahatra ary nanao teny mahery ireo mpandamo mateny an-toerana hoy izy ireo ny taraina dia tonga taty zay maly dia hoe nilahatra teto dia sasany ampidirina gendarme taty dia sasany tery dia ilay tafiditra tato zany no menjareo ticket fa zay nilahatra tery sy mena ticket fa niverina fotsiny dia tonga tamin'ny roa maraina indray zay nandeha tongotra nilahatra teto dia indray fa nahazo ticket indray ozomena fa tsy nahazo ticket tsy omena tsony nefa zavatra samy vahoaka malagasy ihany hoe anareo sarotra lamina fa zay sy tompona ndraiky fa mandaminareo fotsiny dia mitserotserona be tsy mba mandamina akory ndray tsy mikorotana fa mipetraka miandry ny anjaranay sa mba misy ambiny ao hetsika fanomeza tanana ny ray aman-dreny hiatrehana ny fidiran'ny mpianatra taona 524 424 izao natao izao mahatsiary tena ohatra ny fitaka ireo mponina ireto izay nanao esteny ka nilaza hoe vitanay ny mampianajanaka na dia ampy filafolaina azy izahay
fa manososony sata republikana ary tsy mananja ny fihavanana malagasy ny vady ny filoham-pirenena miala rajoelona ireo mpanao politika tamin'ity androanyity ahitana taratra izany ny tsy fahatongavana nanome voninahitra ny fotoam-pandevenana amin'ny première dame teo aloha Céline Ratsiraka tany Toamasina Olona Saina no mitaritra ny antsiprian'izay. Nanaitra ny maro ny tsy fahitana ny Andry Rajoelina nandritra ny fotoam-pandevenana ny vadiny filoha teo aloha Céline Ratsiraka tany Toamasina ny zoma teo. Mety tsy afaka i Andry Rajoelina noho ny asa maro sahany amin'ny mahafilohampirenena azy, fa tsy tazana tena toerana ihany koa ny vadiny mialy Rajoelina izay première dame. Rehefa miresaka tsika natao hoe firenena républicaine dia misy zany natao hoe sata républicaine ary ny tazona an'izany natao hoe sotoavina républicaine zany. Ka raha iresaka tsika mahakasika ny falasan'ny tompovavy Céline Ratsiraka izay vadina velona ny filoham-pirenena ny amiral Didier Ratsiraka teto Madagasikara dia somary nagaka ny tena ihany moa zany ny tsy fahitana ny atao hoe présence corporelle na hoe ny fahatongavana izay nataony filohan'ny république ny malagasy dia matoa Andry Rajoelina zany teo ihany koa raha matoa vadiny mialy Rajoelina izay fantatritsika tsara fa raha miresaka ny atao hoe Céline Ratsiraka tsika dia anisan'ny atao hoe personnalité politique teto Madagasikara zany raha nanangana ny arema tamin'izany fotoana izany. Fa tsy amin'izay ihany fa mahavadina filoham-pirenena azy zany hoe première dame ary i Céline Ratsiraka no première dame izay ny tanana zany andraikitra izany lava indrindra aloha raha ny tantara ny république teto Madagasikara everiko angambany fa zava-dehibe ny tokony nanotrona ny filoham-pirenena mivady mihitsy andeha ataontsika hoe no ny andraikitra mety hoe tsy afaka ny filoha fa farafaratsiny raha matoa mialy Rajoelina zany mba anisany tonga nanotrona sy nanome voninahitra na dia nataontsika fanompom-pivavahana fanaova veloma farany hitantsika moa natao tany Toamasina izy iny fa na dia nyteny faravohatra fotsiny aza dia tena zava-dehibe zany izay zany no manamarika fa tsy manaja an'izay sotoavina républicaine zay. Fanao sy fahita maneran-tany ny fanomezam-boninahitra ny filoham-pirenena na ny vadiny amin'ny fotoam-pandevenana ny filoham-pirenena teo aloha na ny vadiny. Ohatra amin'izany ny taona 2024 nanatrika ny fotoam-pandevenana ny Barbara Bush, vadiny filoha teo aloha George Bush, ny première dame Melania Trump sy ireo vadina filoha teo aloha toa ny Hillary Clinton, Michelle Obama. Tany Frantsa ny taona 2022 nanome voninahitra ny fotoana nandevenana ny Jacqueline Chabridan Chirac, ny vadiny filoha am-perinasa Brigitte Macron, niaraka tamin'ny vadiny filoha teo aloha mbola velona tamin'izany fotoana ihany koa. Tsy tamin'io ihany, nisy ihany koa izay fanatrehan'ny vadiny filoha Carla Bruni Sarkozy tany Frantsa izay ny taona 2022 nandritra ny fandevenana ny Daniel Mitterrand, vadiny filoha teo aloha François Mitterrand. Fanao izany fanomezam-boninahitra izany na any Eropa, Etats-Unis fa na eto Afrika ihany koa toy ny Tatsgana ny taona 2022 nanatrika ny fotoam-pandevenana nanankono Rawlings, vadiny filoha teo aloha Jerry Rawlings ny première dame Rebecca Akufo-Addo. Teo ihany koa ny Tatsy Côte d'Ivoire ny taona 2022 nodimandry ny vadiny filoha teo aloha Marie-Thérèse Houphouët-Boigny ka nanome voninahitra ny fandevenana azy Simone Gbagbo, première dame tamin'izany fotoana. Eo ny sata républicaine fa manampy izay ihany koa ny fahendrena malagasy ilay tsy miady amin'ny paty ka tokony hanomezam-boninahitra hatrany ny fotoan-dehibe toy izao. Fa ny lecture politique dia hoe le resaka député Sophie Ratsiraka ve natonga an'izao satria madame de Sophie Ratsiraky tamin'ny élection ny maire igny ny contre le zavatra nataondreo le fanamboaramboarana vato tany amin'ny tribunal administratif na tamin'ny conseil d'état izay ihany ny verako anazy sy hitako misy zavatra hoe ohatrany sy tiavana ny madamo i première dame Céline Ratsiraky raha sy izay zavatra zay satria ankehitriny-zao moa amintsika eto sy misy olo mahazo micontre nefa sy micontre madame Sophie Ratsiraka fa niaro hoe vato ny safidim-bahoaka izy tamin'ny fotoana iny ny fahendrena malagasy ny sotoavina malagasy sy miady mapaty nefa izany zavatra rehetrarehetra zany moa dia gaga daholo gn'olony gaga daholo n'opinion publique am'io izy nandeha tagny io dia mampalailo any le izy zany saboko dia mety vizay koa heverina anazy zany fa hoe za fa sy gasy sy malagasy sonao fa vazaha dia manao fomba na vazaha nefa na ny vazaha manao ny vazaha ka raha misy première dame maty io misy ancien président ancienne première dame ny président de la république amperinasa sy maintsy mandefa olo farafaratsy mandefa solotegna na ny vadiny mandeha agny
olona nifanerasera teo amin'ny sehatra politika ary nifankazo tamin'ny andro rajoelona ny amiraly Didier Ratsiraka ka antony tokony nanatrehan'izy ireo iny fotoana iny raha ny fanazavana hatrany sa ve hoy ny fanontaniana no ilay fadisoany mialy rajoelona tamin'ny tambazotra Tserasera izay nilaza fa Iseliny Ratsiraka no nanao ny kitay telo andalana. Ingonga mety namiagnatra anazy ity raha ty eny fitondragny ty eny maro ny zavatra tsy fantatry ny diso ary inona ny conseil anagnany zareo ao tena mampalahelo satria ny kitay telo andalana misy ny ravany madame Iseliny Ratsiraka ny diany satria igny ane un tiers gny vehivavy 2 tiers gny lehilahy zany hoe sy misy zany le parité homme femme nefa indray nataony teneniny tao asa izy manoratra an'io asa izy satria mampalahelo fa tia de ohatra ny vadiny ihany koa zany madame première dame maro ny zavatra diso teneniny ary ny tena farany anisan'ny filoham-pirenena tena nanampy ny filohandro Rajoelina ny amiraly Didier Ratsiraka ary nanolo-tsaina azy tamin'ny fotoanandro mbola velona fandarana 2 andro melohan'ny nafatesany aza dia mbola niresaka ny filoha amiraly Didier Ratsiraka fa izy no nanolo-tsaina ny filoha Andry Rajoelina. Andraikitra ambony no sahanina manana ny asiny zany vadina filoham-pirenena zany première dame hoy ny teny vahiny tokony hitandrina na amin'ny fihetsika fiteny ary ny fandraisana fanapa-kevitra toy ny hoe fotoana tokony ahoana no hoatrehana sy ny tsy tokony hoatrehana raha ny faneho-kevitra hatrany. Fanandefa fatrahoan'ny mpitondra sy ny vahoaka malagasy rehetra eto Madagasikara vomerana eveka momba ny rariny sy fiadanana na ny justice EP ny farany herinandro teo. Afatra ny antso ny mpitondra ampitsahatra ny fampanantenana sy resabe ary ny kitoto manoloana ireo zava-misy sy ny fahoriana mianjada ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Marary ny firenena amin'seho etserony tandrevaka ka fotoana izao irosona amin'ny asa mivaingana araka ny voatra tao anatin'izay fanambaran'izay kabainloa. Nanoratra sy nampita afatra ho an'ny mpitondra sy ny vahoaka malagasy iray manontolo ny voamerany eveka momba ny rariny sy ny fiadanana na ny justice EP eto Madagasikara ny faramparany volana sy herinandro ny valona iny manana adidy manoloana ny zava-misy sy mitranga eto amin'ny tany sy ny fanjakana ny eglizy ka tsy afaka hitazam-potsiny. Marary ny firenena hoy ny justice EP hitataratra zany eo amin'ny lafin'ny fahasalamana ohatra vitsivitsy ny raharaha fa napozinana ara-tsakafo teny Ambohi malaza ka namoizana en'ireo tanora ho avin'ny firenena mahery ny 3 izay tsy mbola nahitana valy ny mazava anampy ny olona sy ny fianakaviana hitraka hatramin'izao. Ny fepetra noraisina tamin'ireo tranga tany ivelany Antananarivo izay tsy eno mandraka androany. Eo ihany koa ny firongatry ny tazomoka nandaozana avana sy olona akaiky tsy fohy maro tany amin'ny distrikany Ikongo. Milarenina aingana ny toeram-pitsaboana maro manirana nosy na ireo lazaina fa manara-penitra izany na ireo tsotra. Ekena fa tsy mora ny miatrika ny zava-misy, tsy adinkevitra ihany koa fa sarotra ny mitondra sy ny mitantana ny firenena, fa tsikaritra toa misy kitoatoa sy tandrevaka ihany no ataon'ny tompon'andraikitra eto amintsika hoy ny fanamarihan'ny justice EP, ny fahenoana sy fahitana ny lozam-pifamoivoizana 4 lasa fahazaran-dratsy ny malagasy, vokatry ny faharatsiany lalan'ny pirenena mandirana nosy. Teo ihany koa ny fisianiny loza nandritra ny filatsahana amin'ny elon'aina tao arivony mamo ny herinandro teo iny, izay namoizana ny miaramila 3 sy naharatrana 5. Nitondra teny fampiononana ho an'ny fianakaviana rehetra ny aramboina tamin'ireo tranga, nandatsaka pray tanindrazana maro ny eglizy sy ny teonivo ny voamera ny eveka momba ny rariny sy ny fiadanana raha ny hita tamin'ity afatra ity. Araka ity fanambarana ity hatrany, anisan'ireo zavatra mahamenatra sy manahirana ny firenena iny resaka fiaramanidina 5 mitondra laharam-pamantarana avy ety Madagasikara lasa tany Iran iny. Eo ihany koa ny fahasahian'ny mpitantana ny androm-panjakana nanangana disadisa tamin'ny mpanao gazety ary ny fanambaniany tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena ny fianakavimbeny manampahaizana malagasy. Tsy lazaina intsony ny fivohana sy ny famohana antsokisoky reo arena ankibony tany sy ny arem-pirenena toy ny biby mampiavaka any Madagasikara. Mila mitandrina mafy sy tokony ahatsiaro mandrakariva ny tsirairay, ny ratsy ny tokony enjehina eto amin'ny firenena fa tsy olona iray na roa no ambolena fankahalana ka raisina ho toy ny fahavalo. Ankoatr'izay, manjaka ny aizina sy ny tsy fandriam-pahalemana raha tsy laza afa-tsy ny délestage izay tsy mety foana hatramin'izao. Eo ihany koa ny resaka herisetra, fanolanana sy ny sisa izay hita amin'ny faritra rehetra. Mandriandriranantsy ny malagasy na antanandehibe izany na ambanivohitra
tsy voahaja sy tsy voampiaritra ny lalàna mihasarotra atrano ny fizakana ny voka-dratsy sy ny fiovan'ny toetry ny andro. Raha fehezina hoy ny justice ep ahitana fahasahiranana avokoa ny lafiny rehetra na ara-toekarena na ara-tsosialy na ara-tontolo iainana izany vokatry ny tsy fisiany fahamarinany ny fahamarinana izay zava-dehibe sy ilain'ny vahoaka kanefa tsy hita manjaka ny lainga ny tsirariny ny fitaka sy ny sisa izay miteraka fahalovana mandripaka ny firenena amin'izao. Ny marina anankiray manapotika izay marina katsahina toy ireny fanambarana maro samihafa ireny ka zary mifanohitra indray ny fahantrany vahoaka etsy an-daniny tsy hita intsony izay holazaina satria tena efa mikiky. Manoloana ireo tondry sy fambara rehetra miiba sy mandratsy toerana atsika ireo miantso ny mpitondra ny justice ep mba anao asa mivaingana ho an'ny vahoaka sy ny firenena. Farany no amafisin'izy ireo ihany koa ilay afatry ny papa Léon 14 tamin'ny 3 jolay lasa teo hoe aoka izay ny resabe sy ny fampanantenana. Dia izay ihany koa no antsika misendoedve teo anaty doka fohy mbola maro mifanadihadiana azy vaovao misongadana mbola hoentina aminao rehefa avy eo santionan'izay ny mahakasika ny viditsolika ny atra nanomboka tamin'ity voalohany volana septambra ity. Eo ihany koa ny mpanasa lamba sy ny olana samihafa mianjady amin'izy ireo amin'izao fotoan'izao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-ba avao no anarahantsika ny antsiprian'izay. Aza misaraka aminay ary. Miresaka foana isan'andro isan'ora araroty ireo tolotra mora misy izay ilainao rehetra sady efa misy antso SMS no misy mega tsindrio aingana ary ny dièse 322 dièse manomboka amin'ny 1000 ariary monja. Assurance art, dimampolo taona ny ilanao. Anohizana ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Ny atra nanomboka androany voalohany volana septambra ny fiovan'ny viditsolika ho an'ny volana septambra. Tsikartratrany ny fidinana teo amin'ny vidiny gazoal sy ny lasantsy raha niakatra ny vidiny petrôla tojondrina tahiry no mitatitra ny antsiprian'izay. Nidina 700 ariary isaky ny litatra ny vidin'ny gazoal. Ny essence sans plombe kosa nahitana fidinany 300 ariary raha toa kosa ka niakatra 700 ariary ny solika fandrehatra na ny petrôla. Izany hoe nidina 307 ariary ny litatra ny gazoal raha toa ka 707 ariary ny litatra teo aloha. Nidina 705 ariary ny litatra ho an'ny lasantsy SP raha toa ka 205 ariary ny litatra teo aloha. Niakatra kosa ny petrôla ka lasa 703 ariary ny litatra ny petrôla raha toa ka 703 ariary teo aloha. Tsikaritra fa betsaka kokoa ny fidinana ho an'ny gazoal mihoatra ny lasantsy. Sotra betsaka ary miarahaba anareo araky ny fantatsika moa dia isam-bolana misy fiovaovany ny viditsolika indrindra fa solika amidy eny amin'ny topy fivarotan-tsolika na station service. Dia raha ny vidiny vaovao izay niatra zany dia nahitantsika fienana 300 ariary ho an'ny lasantsy, fiakarana 710 ariary ho an'ny pétrole lampant ary fienana 710 ariary ho an'ny gasoil. Izay zany dia manome an'ilay vidiny vaovao 705 ariary ny litatra ho an'ny lasantsy, 703 ariary ny litatra ho an'ny pétrole lampant ary 307 ariary ny litatra ho an'ny gasoil. Niakatra ny fanjifana gazoal sy ny lasantsy tamin'ny ity taona 524 ity raha ny fampitahana ny filana solika tamin'ny taona 424 hoy ny avy ao anivony ny OMS. Mbola hitombatrany izany filana izany raha ny vinavina nataony avy ao anivony ny OMS. Fantatra fa ny gazoal ny be mpampiasa eto Madagasikara mihoatra ny lasantsy. Ho an'ny 424
tany amin'ny 191 000 mètres cube ny tsy faitsika teo amin'ny lasantsy dia vinavinaina ho amin'ity 5 sy 10 arivo ity zany a raha hatrany amin'ny farany taona 5 sy 10 arivo ho any amin'ny 206 000 mètres cube. Ho an'ny gazoala ihany koa dia nahitana fikarana raha teo amin'ny 707 000 mètres cube tamin'ny 4 sy 10 arivo dia tombanana ho any amin'ny 742 000 mètres cube ny amin'ity taona 5 sy 10 arivo ity zany hatrany amin'ny farany taona zay. Azo heverina fa noho ny fitomboan'ny fampiasana groupe noho ny fahatapahan-jiro eto Madagasikara nampiakatra ny filana gazoal. Fa eo ihany koa ny fitombon'ny fiara tonga eto Madagasikara. Ireo milina lehibe anamboarana fotodrafitrasa amina toerana maro. Iverenantsika vetivety ny resaka fitantanana ny firenena amin'izao fotoana izao. Tsy manana programa ampandrosoana ny firenena ampitondra amin'izao fotoana izao ny teo anivony antoko teza. Nitondra ny fomba fijery ny manoloana ny fandaniana ny vola mbahoaka ankehitriny. Fampandrosoana ny firenena izay tokony fototra amin'ny fijerena sy ny famahana ny olana eny fotony izay vao manaraka ny rendrarendra. Ndao rahantsika ny antsiprian'izay. Tsy misy mipaka amin'ny fiainam-bahoaka ny tetikasa kasaina sy ny rosoany mpitondra fanjakana ankehitriny. Tsy lazaina intsony ilay ampahana autoroute mirefy 20 kilometatra sy ilay teleferika izay andaniana solika 100 litatra. Hatramin'ny 50 litatra isan'ora ho ny avy eo anivony antoko teza. Tranga izay manam-pirofo fa fisehosehoana ny betsaka. Tsy ny homanana many olam-bahoaka Andry Rajoelina raha ny fanazavana. Ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy eo anatrehan'ireo tetikasa andaniana volabeto amin'ny firenena ireo miaina anaty aizina sy fantrana lalina. Zarina kitolototra sy ampanantenaina pokaty hatrany raha ny fanehoan-kevitra. Fa ny tena fampandrosoana hoe mifototra tsara hoe inona ny vrai problème, inona ny vrai besoin. Ahoana ny amadihana an'ireny mitety programme azo tanterahana mitety bola pirenena. Dia manomana ekipa dia rehefa alana ianao dia opérationnel ianao amin'izay fotoana izay satria fantatrao ilay olana eto amintsika. Fa izao any ambanivohitra anazy ianao mijery manao an'ilay tosika fameno hoe sisy dia rebirebena amin'ilay fa karama kely varomasaka kely ilay olona dia miandry an'iny ilay olona dia lasa tsy miasa. Dia vao lasa tsisy an'iny dia vao maisa crise ilay olona. Tsy izany mihitsy ny fampandrosoana ny firenena. Farafaharatsiny ny volamena maimaimpy ohatrany avadika ho vola amokatra ary ampahatonga n'ireo olon'ireo amokatra fa tsy tavanina foana, tsy subventionnena foana amin'ireny dia vao maisa milety sy ilay firenena. Ankilany, efa maro izay famatsim-bola azo tamin'ireo mpamatsy vola izay, saingy hatramin'izao, tsy hita izay tombotsoa azo tamin'ny fampiasana izany. Ny tsy fahaizana nampiasa ireny vola ireny izay fototra ihany koa ny mampikirosofana ny sehatra maro samihafa ankehitriny, raha tsy laza afa-tsy ny sehatry ny fambolena sy fiompiana, fotom-pivelomany 20 isanjato ny malagasy. Bala voatsaina hoe firy taona matsika izay, miaraka amin'ny Banque mondiale sy ny FMI, firy taona izay. Fa conditionné mena kely vola quelques millions de dollars dia fa izao tsy maintsy ataonareo ty, tsy maintsy ohatran'izao. Dia natao daholo ireny fa miaisika izao. Ambonin'izay tiako milaza eto fa io fambolena sy fiompiana amin'ny endriny amin'izao fotoana izao io fiarikarena mahafaty antoka lava tompoko. Raha jerenao ny maso-karenanao mamboly dia jerenao vokatra azo dia atao ny bilan maty antoka. Ary zany tsy ilaina hoe miditra any an-tranon'ilay olona ianao fa ety ivelana dia fa hita zany hoe maty antoka satria ny olona maty antoka amin'ny fiarikarena friperie mitafiny. Ny olona maty antoka amin'ny fiarikarena tsy afaka mampiana-janaka. Ny olona maty antoka amin'ny fiarikarena zara raha mihinan-kanina. Ny olona maty antoka amin'ny fiarikarena raha marary fohifohy volo vao velona. Hita ety ivelany zany. Ka izay io fiarikarena amin'izao fotoana izao io tokony hovana satria basé amin'ny fiompiana sy fambolena foana ny ladradradradraina teto amintsika ny toekarentsika. Nefa fiarikarena maty antoka lava dia vokany milety isika. Ankoatra ny sehatry ny fambolena sy fiompiana, vao maika ilentika hatrany ihany koa ireo seha-piariana maro samihafa izay efa milentika ankehitriny. Raha tsy mandraindraikitra dia nizao ny olom-pirenena tsirairay avy ho hatrany ny avy eo anivony antoko teza.
Ny mpitondra fanjakana ankehitriny izay ara-malala fa tsy natao hiaro ny tombontsoa ambony ny firenena fa hiaro ny tombontsoa n'ireo vahiny raha ny fanehoan-kevitra trany. Manana ray etsy ariary ireo manam-pikasana anambady dia afaka misitraka peratra volamena amin'ny kalitao tsara. Ho ny bijouterie miravaka fiadanana etsy Behoririka ao amin'ny tsenany commune. Ankoatra tolotra omeny ireo mpanambady io, maro ny tolotra entiny izy ireo mpanjifa amin'izao fotoan'izao. Andao rahantsika ny antsiprian'izay. Tolotra peratra volamena mihaja amin'ny kalitao tsara kanefa amin'ny vidiny mirary. Io ny tolotra omeny ny bijouterie miravaka fiadanana etsy Behoririka eo amin'ny tsenan'ny commune. Roa etsy ariary dia afaka mahavita peratra volamena ho an'ireo hanao mariazy. Misy amin'izay zakan'ny volany tsiraray manomboka amin'ny roa etsy ariary ny peratra volamena. Ianareo izay mikasa anambady ato aminay dia misy tolotra miavaka volamena tahaka an'ireto eto an-tanako izay hitanareo reto. Izy reto volamena 16 carats. Ato aminay 200 000 ariary na roa etsy ariary dia efa mavita bague fine. Misafidy ianareo na alliance na bague de fiançailles. Manao ihany koa izay 18 carats 300 000 ariary dia efa mavita peratra toy ireto amin'ny sary ireto. Izy reto dia bague fine. Tsy voatery alliance sy fiançailles ihany no ataonareo fa afaka ihany koa ianareo manao peratra manifinify tsara kely toy ireny hoe bague de phalange ireny. Ny ankizy kely ihany koa afaka anamboarana peratra volamena manifinify mahafinaritra kely toy izao izay aseho anareo ireto. Manolotra firavaka volamena sy volafotsy amin'ny kalitao tsara indrindra izy ireo. Ankoatra n'ireo fitolotra nambara teo aloha, afaka atao personnalisé amin'izay itiavan'ny mpanjifa azy ihany koa. Afaka mitondra modèle ihany koa ka ao amin'ny bijouterie miravaka no anatanterahana ny nofinofy. 200 000 ariary dia efa mavita peratra volamena ato aminay ho anareo izay anambady 16 carats ary 300 000 ariary 18 carats dia manao par gramme ihany koa izahay arak'izay modèle tianareo. Afaka manao vangovango izay rojo, bracelet, kavin-jaza. Afaka manao ihany koa izay 150 000 ariary ihany koa dia efa mavita kavina ho an'ny zazakely volamena. Sur commande izy reto dia sur mesure ihany koa. Izany hoe izay rehefa ny tananao mitsy no ataontsika anazy fa misy ihany koa ny modèle efa disponible ato amin'ny boutique dia afaka tonga ato ianareo. Raha mitady fanomezana ihany koa ianareo dia mivarotra volafotsy tefy machine izahay karazany maro be isafidianana. Raha mitady rojo ho an'ny madama misy volafotsy tsara tarehy be dia be ato fa tongava maro. Misy kavin-jaza ato misy peratra ato misy bracelet ato misy pandora ato izay rehetra ilainareo dia mivarotra ihany koa izahay fa tsy volamena ihany fa mivarotra volafotsy ihany koa izahay fa ny volamena rehetra aloha hatreto dia ataontsika sur commande avokoa fa mbola ny disponible de suite karazany maro. Afaka miantso avy hatrany ny larina finday ireo tsy mahita ny toerana hoy ny fanazavana. Ary misy WhatsApp ihany koa mba ahafahana manao commande en ligne ny 033 21 915 88. Raha ho avy eny ianao vao miditra ny vavahady ny tsenan'ny commune etsy Behoririka dia eo ankavanana ny misy azy ireo. Roa etsy ariary zany ho an'izay vonina ny roso ao anatin'izay fanambadian'izay ka mitady peratra ao anatin'izay. Fa maro ny fotoana fidokafatena manoloana fidokafatena manokana eto amintsika kazary lasa sakana ho an'ny fampandrosoana ny firenena ho ny teo aniviny UNCD na Union des Normaliens Communicateurs pour le Développement de Madagascar. Sarotra ny irosona amin'ny fanovana ny fitondratena ny olombelona mikasika izay raha mbola mitohy ka eto Andriatsilavy no mitaritra ny antsiprian'izay. Maro ireo nianatra sy nandalana manokana ny serasera ho an'ny fampandrosoana eto Madagasikara saingy tsy nomena sehatra izy ireny. Ohatra amin'izany ireo mpianatra nivoaka avy ao amin'ny ENS izay namoaka mpianatra manodidina ny 700 isa-taona tao anatin'izay 10 taona nisian'ny lalam-piofanana izay. Manoloan'izany nivondrona ka nanangana fikambanana izy ireo ahafahana manao ady sisika ampiasana ireo fianarana noratovina ireo. Fa ilay fampiarana an'le izy no mety hoe ilay sehatra no tsy ampy na ihany koa ilay fahafahana manatanteraka an'izay fahaiza manao zay no tsy misy. Mba tsy tenenana hoe ny mpanome lalana mihitsy satria ratsika mafantatra fa misy rafitra ny tany sy ny firenena fa tsy zay te hiteny dia mahazo miteny ka izay no nahatonga anay nanangana an'ity fikambanana ity mba ahafahanay misehatra ao anatin'izany fenitra
iresahana ny resaka serasera ho amin'ny fampandrosoana zany. Ny serasera mazava no fototra iangan'ny fampandrosoana amin'ny lafiny rehetra. Natao hanomezan-danja ny fahaizana amin'ny fampiaino, mamantatra ny zava-misy marina sy izay etaeta ny vondron'olona eny fotony, ary mandravona ireo lafin-javatra maro mialohan'ny herisoana amin'ny asa ny serasera ho an'ny fampandrosoana. Tanjona ao anatin'izany ny fiovany ny fitondrantenan'ny olombelona tsirairay avy. Tsy ho tratra izany tanjona izany raha ny zava-misy amin'izao fotoana no jerena. Maro loatra ireo serasera hita eny anivon'ny tambajotra izay ataontsika hoe tsy tena mitondra makany amin'ny fampandrosoana fa mitondra makany amin'ny fampamehezana. Dia eo ihany koa ilay serasera mitondra makany amin'ny ataontsika hoe fidokafatena manokana na ilay fisehosehoana fotsiny ihany fa tsy tena ilay zava-misy marina sy tena nisy araka ny fanadiadiana sy ny fahatsapana ny zavatra iainana no tena mipotra. Betsaka ny ohatra azo raisina mikasika an'izany hitantsika eny amin'ireny tambajotra reny. Fa ny ankoatran'izay ny tena loza izay mahatonga anay ataontsika hoe tapa-kevitra hivondrona ao anatin'ity UNCD ity dia na ireo tompona ndraikitra ataontsika hoe mpanapa-kevitra azy amin'ny ankapobeny dia ahitana indraindray n'izay hoe tsy fahaizana amin'ny serasera sy mampita hafatra izay. Najoro araka izany ka nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany ny UNCD na ny Union des Normaliens Communicateurs pour le Développement eto Madagasikara, nanatrika ny lanonana ny solitenan'ny mpampianatra sy ireo solitenam-panjakana samihafa. Lafomba vao hafa misedra ny olany tsy fampindrany ireo mpanasa lamba eny manaritsy isotry amin'izao fotoana izao. Tsy manana rano manokana ny bassin eny atoerana Kavotiry amin'ny lahatra rano amin'ny pompony be sy ny maro ireo mpanasa lamba. Vokany tara ny fahavitany ireo lamba izay miantraika amin'ny fidiram-bola ihany koa ka anaovan'izy ireo antso amin'ireo tompona ndraikitra isan'ambaratonga ny rano fanazavana Gabin Loano mitatra ny antsiprian'izay. Tsy afaka misaraka amintsika olombelona ny rano, hosotroana, hidiovana ary andiovana. Tsy ampy anefa ny rano sy ny fitaovana ho amin'izany raha eto andrenivohitra manokana. Matetika tapaka ny pompe ary misy azy amin'ny toerana sasany zara raha mandeha anatin'ny iray andro. Ho an'ny toeram-panasan-damba iray etsy mandarin'ny soa isotro nandalovanay, tsy manana fakana rano ny bassin eny amin'izy ireo. Tranga izay miteraka fahatarany fahavitany sasa satria voatery milahatra rano amin'ny pompe izay tsy mandeha ara-dalàna ihany koa ho ireo mpanasa lamba. Mapolo na empolo fa tsy mavita lamba rotsany zany satria ny pompe zao raha mahalala fa ny rano sarotra be mihitsy. Eo amin'ny fanasan-damba sao raha tsy maina ny lamba tsy mahazo karama zany. Tsisy vadinasa ny zanako zao mbola zazany efa mativady fa ny zanako mbola misy mianatra ilay faravavy. Tamin'ny zaonina taloha dia rehefa chômage ny zaonina dia niasa trano. Dia avy eo nijanona tamin'ny asa trano iray zany dia nanasa lamba. Ny asa tany ny zaonina kosa aloha be karama tsotra ny asa trano sy ny sasalamba. Fa rehefa tsisy ny sasalamba dia tsy manao izay. Na dia kely aza ny fidiram-bola amin'ny fanasan-damba tsy maintsy atao satria miankina ao ny anodinana ny tokantrano hikarakarana ny zanaka ho izy ireo. Raha ny fanazavana mandoa vola isan'andro izy ireo amin'ireny bassin ireny, antony iantsona ny tompona ndraikitra anatsara ny toeram-panasana ho tamberina ndraikitra amin'izany. Le filaran'le pompe tena milahatra be dia le pompe koa kely fandeha. Le izy aloha tsy maintsy hoe atao foana satria le sakafona ankizy zany tsy maintsy manao foana isan'andro fa tsy sakafo le ankizy raha vao mijanona. Tena sahirana aloha le fitsinjaraina an'le izy satria tsy maintsy tsinjaraina hoe atao sakafo ny goûté kelina ankizy. Mba angatanay le bassinay mba mila asiana rano dia asiana tafa rehefa avy ny orana dia mijaly be zay manasa lamba. Tsy afaka mitady vola amin'ny mpanasa lamba satria lena dia tsy manasa lamba. Manodidina ny 50 na 80 isan'andro ny lamba sasan'olona iray vao mety mahazo 4,000 mihoatra. Izay vola izay no tsy maintsy iafina atao fivelomana ary kajiana tsara satria mety tsy ahita lamba ho sasana ao anaty 2 na 3 andro manaraka raha ny fanamarihana voaray. Iverenantsika vetivety ny tontolo ny fanatanjahantena Fataranja Lomano isan'ny atrika ny Afrika Aquatique Zone 4 atao any Eswatini ny 3 hatramin'ny 7 septambra ho avy zao i Madagasikara amin'ny alalan'ireo ankizy sy tanora miisa 9 izay niala teto an-tanindrazana androany.
fomba nifatenana azy ireo ny test de classement tamin'ny fiadina no tompon-daka ny Madagasikara farany teo ary nisy ny famondronana nandritra ny 14 andro ny arahana tao amin'ny ANS taloha nandehanana no ireo olana samihafa sedraina ireo ray aman-dreny no niantoka ny fandehanana ireo ankizy adiny vonay pirenena malagasy ireo andao rahantsika ny fanampanazavana mikasika izay. Amin'izao fotoana izao dia eo amin'ny 40 eo izy ireo no andray anjara. Fomba nifatenana azy dia nisy ny test de classement izay natao tamin'ny championnat de Madagascar farany teo dia izay no nifatenana an'ireo ankizy nageur izay hiatrika ny fifaninanana io. Nisy regroupement tompoko ny raha natao amin'ny ANS talohan'izao fandehanana izao. Naharitra teo amin'ny 14 andro teo. Amin'izao fotoana izao dia samy ny ray aman-dreny no niantoka ny fafana nandeha amin'ny compétition. Efa vonona satria tsy voatery hoe tamin'ny regroupement ihany fa efa ela ihany no nanomanan'izy ireo an'io compétition io. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao naiza misy anao ankasitrahako ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mandrapitafa ho amin'ny raha-pitondray tombo klasy tombo vavelo matoboka. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. Assurance Art, Timampolto Nanilanao. Vous a présenté Nivava. Avec Yassi, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.